Arahinao eto fandaharana sekoly fanotronana. Tsy heritsika natanjakitsika na tsika ny tsara indrindra ny mena tombonandro fa teo amin'ny famindrapon'Andriamanitra ny joro teo amin'ny fiainanao isan'andro. Tadio fa betsaka ny te hita ny andro androany fa ianao no fidian'Andriamanitra ho eto amin'ny fanotronana androany. Zavatra azoko antoko androany ny olona izay mangetaheta sinoana ny fahamarinana, Andriamanitra nilaza fa hovokisana izy. Ahofofany amin'ny lanitra ny tanao dia misorana Andriamanitra mifonao manontolo. Makasitra azy amin'ny fananao rehetra. Aoko zetra manam-pofinaina ilaza ao anatin'ny folo lalina ny asarobidy ny fanotronan'Andriamanitra azy. Tomponao ray sekondra aza tsy eo amin'ny fiainanay ianao dia tsinitsiny izay. Tena rena isy tsapanay lalina ao anatin'ny fonay ny fanirinanao mihoatra no zavatra rehetra. Androany hariva Tompo maneho fanotronana eo amin'ny fiainanay. Raha mbola nisy tsy nandre, nisy tsy nandray, nisy tsy natsapan'izany nefa manam-panirinana izany fatratra ho am-pony, Tompo androany hariva miseho aminay, maneho ny famindraponao amin'ny fiainanay. Vangio manokana izay ampahitao ny fahatsaranao izay. Eny Jesosy, ny alehibean'ny herinao ny koizany fahavalinao anao, fa tsy misy mihitsy ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra. Aoko zetra manam-pofinaina androany hariva samy hikanao aleloia ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Nao tsika tia tana mafy be ho azy am-pifaliana, korakoraka mafy be ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Aleloia. Saotra Jesosy. Tenena famiananao zay. Amen. Aleluia. Isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isan'anitra isatsekondra Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isan'anitra isatsekondra Tompo milanao. Fonisaiko ny fanaiko maniry mafianao, tsisy toerana tataroko eo amilanao, eo akaikinao iantompo no mahatsara ny toetra tsy manana isan'andro Tompo milanao. Zay tena mila ny tompo segondra ora isan'andro mahofany amin'ny lanitra ny taninao dia tovy tena rena ao anatin'ny fonao fa izy ny rehetra ilainao amin'ny zavatra rehetra. Tompo milanao, isan'andro Tompo milanao, isan'ora Tompo milanao, isan'anitra isatsekondra Tompo milanao. Mifosaiko ny fanaiko maniry mafianao,
ianao zay mianam-pahatsapana ao anatinay ny fahafananao eo amin'ny fiainanay hitondra fitsarana ho anay ahafanay tena mizara ilay tena fitiavana avy aminao hevitra ny manodidina anay mandrakariva ho toy ny olona tena mila anao tsy izay no ilainy fa ianao Jesosy androany arivo zetra minona sy mangetaheta-nao aoka izay rehetra amin'ity takarivo ity isitraka ny zava-tsoa sady matavy ny fanatreanao hovainy ao anatinay tompo hovainy momba anay ray manontolo mba ho tonga fijerinao fisainanao fitepony fonao ny ao anatinay afanay manam-pahatsapana ny alehibe amin'ny fanotronanao ho mihoatra lavitra noho ny fanomezana rehetra izay nananay avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen dia amen dia afa mafy ny tompo a maza ho toeranantsika tsirairay avy halleloia miarabantsika tsirairay avy indray amin'ny fanotronany zomahariva mino amin'ity takarivo ity fa isitraka ny teny fiainantsika ary ifandray amin'izay fahamarinan'izay ihany koa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'ity takarivo ity iresaka manokana mikasika momba mivavaka manetsika ny fanotronan'Andriamanitra androany arivo ny marika toko fairaky ambin'ny folo ny andininy fa efatra amby roapolo Jesosy no nomeny ity fampianarana ity ozy izy hoe koa lazaiko aminareo na inona na inona avereny hoe na inona na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo zany iza ny teneny io iza ny teneny io Jesosy no nyteneny io zao ry havana misy zavatra tena hoe fanoharana kely omeny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao zay tandindona anehoana ny mampiavaka an'izany atao hoe olona nandray fanomezana dia mampiasa sy olona matsapa-tena hoe faible dia miankina tamin'Andriamanitra Samsona nandray fanomezana avy amin'Andriamanitra izy nanana fahavitriana izy manetsika ny hery ao aminy ny hery ao aminy dia rehefa mietsika lerin'Andriamanitra ao aminy dia rava ny fahavalo tonga dia arivo ny ripaka pily anankiroa ny tazomina ohatr' izao dia mihoatry ny 3 arivo ny olona maty izay fahavalo rehetra ka nanohatra ny Israely tamin'izany indray mandeha izy amin'ny fo maraina dia nahita ny Filistina tonga hisambotra azy dia nialina n'iny izy nitsangana dia nandeha izy nibatainy le vavady nongotany manetsika hery nongotany le vavady dia nateriny any tendrombohitra tsisy vavady ny tanàna satria nahoana batainy Samsona le beton be teo mbavady miaraka amin'ny fakany dia netiny teny tendrombohitra herin'Andriamanitra zany amin'Andriamanitra tsy olana amina ianao rery aza fa rehefa fidèle ianao ka manam-pahatakarana ny fisiny ao anatinao dia mihoatry ny arivo sy ny 3 arivo mitambatra ny fampiasan'Andriamanitra anao Andriamanitra zany rehefa miditratsaitra ny fiainan'ny olona tsy mitady fahabetsahana ny roany izy fa olona tokana mahatakatra ny kaliteny tsy marety aika ao an'Andriamanitra tokana dia mety zany hoe vokatry ny fisin'ny herin'Andriamanitra ao anatinao dia afaka manetsika ianao dia zao mavita manongotra vavady ho any tendrombohitra ohatran'ny Samsona fa ny zavatra anankiray mahavariana dia zao rehefa natsapa amin'ny mpianatra hoe tsisy ninina ntsony ny azo atao nandohalika ry zareo nitady an'Andriamanitra satria Petera ho tapahandora pitso maraina dia ny alin'iny ny mpianatra tsy voatery hoe ino inona ny zavatra ho ataon'Andriamanitra satria tamin'ny fotoana namoahana ny Petera tao am-ponja nandondona teo ambaravarana mbola mivavaka maraina ny mpianatra fa ry zareo nanokatra mivaravarana dia tsy nisaina hoe valim-bavaka ane ty Petera tonga eo ambavady fa nieritrereti no anjely satria nahoana zavatra tsy mampino ny nataon'Andriamanitra dia zao ny zavatra niseho le vavaky ny maro zay matsapa-tena hoe faible nanao alim-bavaka niankina tamin'Andriamanitra nanetsika ny herin'ny Andriamanitra naniraka anjely anokatra mivaravara amin'ny fonja amoaka amin'ny Petera na Petera aza gaga lohan'ny voany tsy mila nandray an'le poignet akory izy
na hoe nisy fanalahidy teny an-tanana hoe nisy olona nampiasain'Andriamanitra nokatra azy fa sokatra ho azy ny varavarana, sokatra ho azy ny fatorana teny an-tanany. Ny antony dia tsotra. Raha olona tokana tsy mivavaka fa nanetsika hery, tsy maintsy nanongotra vavahady midy vao tafavoaka. Raha olona toanany maro amam-bavaka no avoaka, dia Andriamanitra niditra tsetra amin'ny alalan'ny anjeliny, tsy mila mibata vavahady fa misokatra ho azy. Amen. Teteny aminao zany andro any arivo fa ny importance ny vavaka, ny asaribidiny vavaka eo amin'ny fiainana dia mihoatra lavitra noho ny fahaiza-manao maha-olombelona anetsika ny fahasoavany ara-panosorana ka atonganao atsapa hoe ampiasain'Andriamanitra. Ty zany misy zavatra manivaka mihoatra lavitra noho ny faniriana hoe ampiasao Andriamanitra eo. Zao misokatra ho anao ny alitara mivavaka. Androany ariva te hizara amintsika zavatra anankiray. Zavatra anankiray ty tena hanova ny fomba fijerintsika, ny atao hoe vavaka akasitran'Andriamanitra manetsika ny fanotronany. Mino fa hanampy anao be dia be ty fampianarana androany arivo ty hitondranao sy ny fanomponao eny amin'ny sidiny voromahery. Dia na androany ariva aritsika rehefa aveo tonga dia manao pratika, tonga dia mety. Izy andresy lahatra tonga dia anao pratika an'izy rehefa aveo vao avy zarena tonga dia piaritsika an'izy dia miseho ny fiainantsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Raha ianao zay olona zay dia tiako ianao ity tanana mafy be ao any tompo. Amen. Zainao tsara fa ireo olona izay nisitraka ny fanompony ny anjely foana hatramin'izay notronon'Andriamanitra dia olo mivavaka. Jereo ny testamenta taloha ry Daniel, Davida, ry Joshua, ry Moïse. Reny olony ireny izay nisitraka ny fanotronon'Andriamanitra dia olo mivavaka. Eli dia nahery mivavaka. Zany natonga ny Elia olo ny fanotronana. Tsy hoe nampiasaina tamin'ny fanotronana fa olo ny fanotronana mihitsy. Zany mahatonga azy samy setrasetra tsisy ninona mitanga zany eto afa-tsy izay lazaiko araka ny teniko ihany satria nanapahatakarana Eli. Eto ndray ry Jesosy dia miteny zavatra anankiray izy niresaka tamin'ny mpianana sy tamin'ny olona izay nihaino azy hoe lazaiko aminareo na inona tononinareo, izay tononinareo eo amin'ny fivavahana tsy angatanareo dia zao fotsiny ny any anatinareo tokony hanana ty fahatsapany ity mino fa efa nandray ianareo dia ho azonareo zany. Inona ny tiany Jesosy ho resahana ho hitaritsika kely amin'izay ny fanambarany tompo eto afahantsika tena miaina sy misitraka an'ilay izy mivantana amin'ny tetakarivo ity. Eto Jesosy avy any Nazareta izay tompony zany teny zany dia zao ny zavatra tia ho tenenina. Ny fotoana andraisana dia amin'ny fotoana ivavahana. Tsy aoriany vavaka akory sika ny mandray fa amin'ny fotoana ivavahana sika no efa nandray. Jesosy no miteny eto. Tsika zany tsy karazan'olona miandry valim-bavaka araky Marka 7:7 fa tsika le manapahatakarana fa mandray ao anaty vavaka. Ny vavaka no andraisana izay vonona avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny vavaka sika no mandray avy amin'Andriamanitra. Vao manomboka mivavaka ianao dia mandray ianao zay. Ny antony tsy hoe eo am-pivavahana amin'Andriamanitra ianao vao amaly ianao izy, fa ny zavatra rehetra dia efa vita ny mialoha amin'ny fotoana ivavahanao. Aleluia. Ny vavaka raha ny zavatra lazain'i Jesosy eto dia lalana misokatra sy fahafahana ifandraisantsika amin'izay zavatra efa vonona ho antsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany mahatonga an Jesosy nilaza fa ny amaliny antsika dia nampiomboniny tamin'ny fiantsony sy ny fidianany antsika. Averiko. Zany nahatonga an Jesosy nilaza fa ny fomba amaliny antsika dia nampiomboniny sy nampifandraisiny tamin'ny fotoana ny antsony antsika sy ny fidianany antsika. Ndao ny anotsika kely ny Jona 5:10. Bokon'ny Jona 5:10 ny 9:20 zao no lazaina. Tsy anareo izy no mifidy afo, za no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo dia virgule mba omeny ray anareo zay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona nampikambaniny Jesosy tao amin'ny tontolo mpifidianany ny antoka amaliny. Ianao zany rehefa voafidy sy nantsona dia nitendrena ho enona.
mba azonao ve ty fahamarinana tia mitompo a hozaray ny tendro any arivo. Mila fantatsika tsara fa Andriamanitra dia tsy hoe taitra izy na mihetsika amin'ny alalan'ny vavaka izay sandratsika nataontsika aminy. Ny antony Andriamanitra efa nanao ny rehetra mialoha amin'ny fotoana ivavahantsika. Ka ninona karazam-bavaka sandratrao tsy mahataitra an'Andriamanitra fa amin'izany a normal. Diso zany le séminaire hoe vavaka manetsika an'Andriamanitra tsy maharety akao an'Andriamanitra. Zao le izy, diso le izy satria nahoana? Tsisy finoana manetsika an'Andriamanitra zany. Fa Andriamanitra nefa navita mialoha ny zavatra rehetra vao tonga ny finoana. Ny finoana ne avy amin'ny toriteny. Teraka avy amin'ny teny ny finoana. Ka Andriamanitra tsy hoe nietsika aorian'ny vavaka. Fa Andriamanitra efa nietsika talohan'ny vavaka. Ny zavatra rehetra ilainao zany dia en position ny olona ianao afaka nisitsaka na inona amin'ny fotoana ilanao azy. Alleluia. Nietsika Andriamanitra ao amin'ny Kristy no miteraka finoana. Izay nataon'i Jesosy no miteraka finoana. Satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Ka tsisy antony hitadiavanao finoana. Raha tsy nandre antoka ianao fa efa niteny taminao Andriamanitra fa efa vitanao anao zavatra rehetra. Ka ny finoana tsy manetsika an'Andriamanitra fa ny finoana manetsika hiala amin'ilay fahatsapana fahafoanana mba hahafahako mandray izay zavatra efa vonona vita an'Andriamanitra ho tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Zany mila hetsehan'ny finoana fa tsy Andriamanitra. Finoana tsy manetsika an'Andriamanitra fa manetsika andray na ifandray avy amin'izay zavatra efa nomanin'Andriamanitra ho vonona ho avy amin'izay vitan' Jesosy sy nataonao io le famatsian'Andriamanitra vonona ho atsika nataony tao amin'ny Kristy Jesosy vokatry ny asa famonjena izay nataony 2000 taona lasa ho atsika. Amen. Matetika tsika no misaina mandrakarivo fa rehefa mivavaka sika vao manao zavatra Andriamanitra. Izay fotom-pisainan'izay no ny fandiso na tonga ny valim-bavaka ao ny fandiso na tonga anao tsy nandray hatramin'izay. Satria misy fomba fijery diso ny atrehanao ny fiainana sy ny fiarahanao tamin'Andriamanitra. Meno tsara ve nareo? Isika dia diso raha misaina fa rehefa mivavaka tsika vao manao zavatra Andriamanitra. Andriamanitra tsy hoe mamaly atsika ao anatin'ilay vavaka ataontsika fa Andriamanitra efa namaly atsika ary efa niaino atsika mialoha amin'ny fotoana ivavahantsika. Ao amin'ny Kristy ny vavaka rehetra dia efa mivaliany dôly. Efa voavaly le izy. Zay no mahatonga ny Baiboly milaza ny apôstôly Paoly nanan'io fatakarana io rehefa nahazo fanambarana avy amin'ny fanahy-masina izy fa ny fikasan'Andriamanitra rehetra dia tsy misy fandavana fa eny sy amenina dôly. Korintianina 2:1-20. Korintianina 2:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao amin'ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Zay ny tiany Paoly lazainy eto. Raha fikasan'Andriamanitra rehetra dia raisina amin'ny eny sy amen. Maninona? Satria tsy zavatra vao ataon'Andriamanitra le izy fa zavatra efa tanteraka raisina ao amin'ny vavaka fandraisana. Ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ho antsika dia vonona ao amin'ny Kristy avokoa. Efa tanteraka sy feno ary vita ao amin'ny Jesosy Kristy avokoa. Isaonana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo izay efa nitahtsika amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka ny vavaka dia fanehoana fotsiny ihany ny faniriana sy etaeta ao anatinao amin'Andriamanitra. Hoe tia ny faniriako sy ny etaetako amin'Andriamanitra. Mila voafaritra tsara, fantatra hoe ianao amin'ny fotoana io fa mahafantatra hoe efa vonona ho atsika ny zavatra rehetra fa alaitsika mivavaka fotsiny. Ianao zany rehefa hivavaka mila manana n'ity mentalité ty akazavatra amin'Andriamanitra ianao. Ary le zavatra efa vonona ary natao anao satria zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo ao an-tranoko misy zavatra be dia be fa tsy ny zavatra rehetra ny raisiko amin'ny fotoana anankiray fa izay ilaiko ihany no raisiko, izay ho ampiasaiko ihany no raisiko. Ohatra, rehefa hivoaka ny trano tsy tablety no alaiko.
rehefa andeha hifindra zany ka hoe tsy maintsy fiara zany no ampiasaiko eo ilay fiara fa tsy raisiko fotsiny le izy amin'ny fotoana mbola tsy ampiasako azy ny fafahako tonga saina ndray an'ilay fiara iny le vavaka misy zavatra ilaiko dia raisiko mambavaka fotsiny ohatra zay Jesosy teo fasan'ny Lazarosy tonga teo fasan'ny Lazarosy nisaotranao avy fa niaino ahy ianao manino izy niteny hoe niaino azy Andriamanitra satria fatany fa zavatra efa vonona ho azy ny famaliana azy tamin'ny fotoana nilazany ray taminy hoe izy noenoy zao a problemantsika tsy mametraka eo amin'ny toerany ny lanja sy fahamarinany zavatra efa nataon'Andriamanitra sy ny teneniny tamintsika rehefa milatsaka ianao ka mandeha eo amin'ny nofo dia lasa misaina toy ny zao tontolo zao ihany miatikady na dia manana an'Andriamanitra azy dia izay mahatonga ny vavaka angatantsika diso satria tsy mifanaraka amin'ilay filazantsara tena izy fa mifandraika amin'ilay filazantsara mampanantenanao ny zavatra rehetra fotsiny rehefa ny zavatra nanao tsy mila mpanantenana anao zany izay mahatonga ilay filazantsara diso ny fampianarana azo atao dia ny manaitra anao andray tsy marety eka ao an'Andriamanitra alleluia ny vavaka dia ao anaty vavaka tsika no miara misaina amin'Andriamanitra miara mandinika amin'Andriamanitra inona ny diniantsika miaraka amin'Andriamanitra ao anaty vavaka ny fahafahan'ny tenin'Andriamanitra mitoetra ao anatsika manova ny saitsika manova ny langagentsika ny fomba firesakitsika sy ny fomba fiatiatsika ny fiainana mihitsy zay ny ilana ny vavaka mianga miaraka amin'ny tenitsika mandinika miaraka amin'ny tenitsika miteny miaraka amin'ny tenitsika mifanaraka amin'izay lazainy misaina miaraka aminy ny vavaka ny fanazarana anao ampiasa ny fahefan'ny teny izy fiatraikany eo amin'ny tontolo hita maso misy anao misy fahefana omeny tenin'Andriamanitra men'Andriamanitra anao ao anaty vavaka ianao no mampiasa an'ilay izy ianao ne manana fahefana ho Kristy fa mila manazatra tena fotsiny ianao mampiasa an'ilay izy rehefa mivavaka zay no mahatsara ny fanolora-tena ny fanolora-tena dia ny fandavan-tena mampanaiky ny tena hifanaraka amin'ny teny tsy mahareteka ao an'Andriamanitra misy zavatra mifanohatra amin'ny zavatra lazain'Andriamanitra nefa iainanao sy saininao dia zay natao hifanetretena aetriko ny tenako ara-nofo mba hifanaraka amin'ny fiainana akasitan'Andriamanitra ra-panahy zay fanetreteny zay no isehony fisandratana zay asehon'ny teny fa tsy hoentinao mambavaka sasany tsy teny aminao fotsiny hoe mitomboa amin'ny fahasoavana tsy tsodrano ny ampitombo anao amin'ny fahasoavana fa ny antoka ahatonga anao tena iaina fitombona sy fiavana amin'ny fahasoavana dia ny fanekenao iaina ao anaty fanetretena fa Andriamanitra manoratra mpiavonavina fa manome fahasoavana bebe kokoa ho amin'ny manetretena sura zany fa hitombo le fahasoavana rehefa fiainana le fanetretena tsy mahareteka zay no mahatsara ny fandavatena ny fandavatena sarotra be satria tsy feno le fo dia zay no mahatonga anao mbola mila mandahatena bebe kokoa ahoana mahatonga amin'ny tena tsy feno le fo manjary misy ambony ambopo peo Andriamanitra tsy feno le fo takian'Andriamanitra fa manjary misy ambony ambopo zay no mahatonga anao voazona satria eo le ambony iny ny azona anao tsy androso amin'le fahafedo dia Jesosy atoloro ny teninareo tia no feno le fo ho an'Andriamanitra satria amin'Andriamanitra ny 99,9% laviny fa 100% no ilainy Jesosy tsy nanome antsika latsaka ny fefany na atsasany na latsaka kely 100% feniny azy ny ainy natolony nandahateny izy voavovonjy ianao zay mahatonga azy miteny ny tena fitiavanao izy raha misy manolotra ny aina amonjy ny sakaizany ka ny vavaka dia maneho fiankinana fiombonana amin'Andriamanitra
manolony reo zavatra vita no anao, asehonao azy fa manaiky ianao, sady mahalala ny asarobidiny zavatra vitany ho anao. Kristy Jesosy dia efa nanome antsika famonjena, famindrapo, fanasitranana, zavatra misy zany, fanafahana, vahaolana, ino ny zavatra rehetra ilaitsika. Raha miainga avy amin'ny famonjem-panahy izy dia afaka manasitrana ny retintsika rehetra ihany koa. Ny vavaka zany dia fiombonana sy fanekena ataontsika amin'Andriamanitra. Ny amin'ny fahafahantsika misitraka ireo zavatra efa vitan'Andriamanitra ho antsika, ary vonona ho antsika amin'ny fotoana rehetra. Izay no mahatonga azy no manin'Andriamanitra ny fanasitranana ho toy ny sakafo atolotra eo mofo maraina atolotra ny zanany eo ambony latabatra. Izay mahatonga ny tompony teny tamin'ilay vehivavy Kananita, tsy mety raha ho an'ny amborokely mihitsy izy ny mofonjaza. Noharina oatra mofo mihitsy ilay izy. Zany hoe isaky ny noana dia mihinana. Ka raha marary ianao zany tonga eto androany hariva, miarabanao fa noana ianao zany, noana ny ara-pananao mahatonga anao marary. Vita fotoam-bavaka ity atolotra ny sakafo, voky ianao mialeta. Zavatra tsotro ohatr' zany le fomba fisainana mihitsy zany no miova amin'izay, ovay mihitsy. Raha vao tsy miova ny fitondran-tenanao, tsy miova ny fomba fijoronao, tsy miova ny ainao aman-jerinao, dia izay no mahasarotra ampidirana an'ilay programa an'Andriamanitra amin'ilay filazantsara marina ao anatinao hoe manana ny vonona. Nefa rehefa jerena ohatra ny tsisy nininona akory, tompony zavatra rehetra ny Andriamanitra, nefa ny anantrano tsisy anina hoanina akory raha riva. Aza faritana amin'ilay tsita le fahafenony ao anatinao, satria reny dia zavatra hita maso mangalatra amin'ny fifalianao fotsiny. Amin'ny fotoana nokafanao masom-pananao hifankahitanao amin'ny fahafenony ao anatinao, tena manomboka hatreo hetsika ny fanotonan'Andriamanitra, satria aniraka ny lohalika eo hivavaka zany. Zay no mahatonga ny testameta vaovao ampirisiany ianao hisaotra bebe kokoa noho ny tarainy, satria tsisy nininona tokony hoe faniriana mampahory ianao zany. Ny fahafenony zavatra rehetra nilainao dia efa tanterako amin'ny Kristy zato isan-jato. Aleloia. Tsisy aty amiko, tsisy hoe tsisy anjaranao netiko zany aty, tsisy anjaranao netiko aty amiko tokony ampiasa sainao. Ngamba ny tokony akany amin'ny pasteur kely mihitsy aloha hitapeo forinina voasitrana. Dia kapoka tamin'i Jesosy rery ro rivo taona lasa, za koa niankina tamin'izay. Alléluia. Ny fanasitrananao tsy nana connexion aty amiko, manana mivantana ianao tamin'ny tekapoka ny retan'i Jesosy roa rivo taona lasa. Izay miantso ny anaran'i Jesosy dia vonjena daholo ny izy adizy. Aza vele isy ianao mianasa ianao hoe tsy afaka nitrangy zany, raha tsy misy olona anankiray anelanelana anao ny amin'izany. Libra tsara ianao manompo an'Andriamanitra, manana mpamonjy tokany ianao izay andraindraitsika, hiverina tsy hoe ela izy eny amin'ny raha ho an'lanitra ny fiangonana miomana ny hitsena azy. Ary efa nanao ny zavatra rehetra izy meloha amin'ny fotoana ialany teto ambony tany, sekana leo kavanany ray efa vonona ny fanasitrananao. Raha miompotsika miara mivavaka ohatry ny mpianatra androany hariva, teterany aponjany avoakany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Ny impacta ny fisokafanao amin'Andriamanitra sy fionanao amin'i Jesosy ao anaty vavaka tena tsy ravina ho an'ny Satana amin'ny valiny zany, ary afaka manao esetsika. Halleluja. Mihaino ve nareo hoe zany no midika fa tsy misy zavatra anankiray ka tsy vita ny anaran'izay. Rehefa niteny Jesosy hoe vita dia vita, noho izany rehefa vita azoko isitrahana. Za zany rehefa hivavaka dia miaraka amin'ny fotom-pisainan'ny olona anankiray manapahatakarina sy fahalalana ary conscient tsara ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra amiko. Ary mivavaka tsy hoe eo vao hiady ahita ny valiny, fa eo no hisitraka ny vokatra amin'izay fandraisana. Hifandraisako amin'ilay fahamarinana tsy hitako nefa nataony ahy. Efa vita le izy. Zay no mahatonga antsika mampiasa tanana amin'ny fisaorana. Zay no mahatonga antsika mampiasa tanana amin'ny inona? Fisaorana. Ny vavaka rehetra amin'ny testameta vaovao dia maneho fankasitraha-pisaorana daholo mandrakarivo.